Tonga eto amin'ny foara lakozisy ny Monteredray ny ONG manta amin'izao zao inona no azo ambara sy tolotra mena ny mpanjifa? Sakafo ny foara sakafo zany dia tena mahafehy mihitsy ny zavatra ataonay dia ny sakafo avy amin'ny alalan'ny hazan-dranomasina rehetrarehetra. Androany zao zay manao poisson grillé miaraka amin'ny légumes grillés dia miaraka amin'ny salade de mer hafa dia sady manentana ny olona zay hividy ny hazan-dranomasina no afaka mampanandra tsirany olona zany mandritra an'izao fotoana ny sakafo zao. Manaona mbola misy ve le hoe fampiofanana ho an'le renim-pianakaviana? Tsy fampiofanana fa zavatra hita maso fa zany hoe vetivety dia vita dia afaka tonga foana ny renim-pianakaviana, tsy voatery matianina be, tsy voatery hoe cuisinier, chef cuisinier no mampiasa sakafo tsara fa ny renim-pianakaviana tsotra rehetrarehetra ny afaka mandoko hazan-dranomasina ho an'ny fianakaviana. Manarak'izay fety taran-taona ho avy dia manome hevitra izay hoe sakafo fety farany. Ny antso avy zany ho an'ireo mpanjifa ankafy ny hoe vokatra vita malagasy indrindra fa tongava ty amin'ny palais des sports mandritra ny efatrandro elantsika kely le crise sy le problème sy le wawawa be lehibe fa ataontsika efatrandro palais des sports misakafo akoatran'eny manta zany sakafo gasy be dia manentana rehetrarehetra ty amin'ny palais des sports.